Mbola mitoetra ny tsy vidivikevitra eto amin'ny firenena eo amin'ireo ankolafo politika mifanandrina na ihany koa anatin'ny fitondrana tetezamita izay no fanazavana nentin'ireo avy eo anivon'ny antoko-panohitra. Mbola tsy tafapetraka ihany koa izy ireo ny fitoniana ara-politika mba ahafahan'ny Madagasikara mirosa ao anatin'ny fifidianana madio sy mangarahara. Fanazavana re. Diniana indray zay fa niantsombieny ny siny fifampidiniana foana satria voalaza ao anatin'le tondrozotra nosoniavina ane zany ao amin'ny artikla voalohany hoe dialogue malgaso-malgasy mampiantso fivoriana sy fampionana ny vondrokery sy ny antokon'olona samihafa na fikambanana samihafa ny FFKM amin'ny 18 zahay dia handray anjara amin'izany satria zay nanao tolo-kevitra tany amin'ny FFKM tamin'ny alalan'ny CEFIP nilaza hoe firenena dia mila alamina, ny firenena dia mila arindra, ny firenena dia tsy tokony hisy tsony araka velantsika hibahan-toerana eto amin'ny firenentsika ity ny fankalana olona na ny fanoliana olona fa tokony hampanjakana eto ny tena fampevana firenena ary zany tsy atao petatoko, tsy atao appel d'offre fa zany atao amin'ny endrika tena tokony ho izy ary lalipaky zany efa nivoizinay ombieny fa tsy hoe mitaky indray zahay farafaratsy ny farafahakeliny amin'izao volana vitsivitsy eritreretina anaty fifidianana zay filoham-pirenena fifidianana ngeza be ny zany heverina fa hivoahana amin'ny krizy dia tokony hisy latabatra boribory eo nan'ireo hery-velona rehetra ireo ary ny fantaina lehibe mipetraka amin'izany dia samy mpitany razan-daholo ireo olona 30 mahery milatsaka hofidian'ireo fa inona ny tena heviny hanarenana n'ity firenena ity fa tsy resaka kabariny zany fa tena tokony ho reniny malagasy fa ny firenena malagasy vakivaky tsy miombon-kevitra tsy misy le ataony hoe élan national ka melohany zany dia tokony misy an'izay farafahakeliny